Fifidianana loha olona amin'ny 1 Desambra miendrika tsy fanarahan-dalàna ny fanatanterahana azy. Fanakatonana ny orinasa noho ny politika, fanapotehana orinasa tsy miankina hoy ny GEM. Raha ray tapitry ariary notorian'ny syndicat-ny artiste Rolf. Folo Septambra 2024 miraba tompoko lafinatra tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalamba vao ny MBS ianao amin'ity takariva ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana indray izahay anaraka ny fotoanan'ny fampalalamba vao hatramin'ny farany. Hoentinay manokana ity fotoana ity dia ny resaka tontolon'ny fandraharana isan'ny orinasa tsy miankina ny orinasa AAA izay anaovan'ny fanjakana Antsojay amin'izao fotoana izao. Na ny heviny manoloana izany indrindra androany ireo tompona andraikitra teo anivon'ny GEM fanady adiny Lorette Berton ny tokramarola. Ny fanjakana no tokony hanampy ny orinasa tsy miankina mba hiarina ao aoriana izao krizy izao fa tsy izy indray no hanimba izany. Ny sehatra tsy miankina manko no mamorona asa ho an'ny vahoaka. Miray fo amin'ny orinasa tsy miankina ny groupe des entreprises de Madagascar na ny GEM. Ny priorité zao na ny lahara-pahamehana dia tokony ny fitazomana ny orinasa rehetra na avy izy na avy aiza na izy na aniza ahafahana mamorona asa. Dia raha akatona zany ny orinasa noho ny mety resaka politika nefa ny voalaza fa na resaka hetra ny tsara tadidiana dia ny hetra dia anisan'ny resaka tany amin'ny voalohany zao krizy zao ny fangatahan'ny orinasa hoe aleo aloha hijana daholo ny fomba fitakiana raketra fa ny ampandehanana ny orinasa aloha zany no voalohany indrindra. Dia somary gaga ihany zany zay amin'ny fanakatonana orinasa satria le mpiasa sy ny vokatra rehetrarehetra zany no victime ao anatin'le resaka. Ny antsoava amin'izao dia ny fanohanana ny orinasa ara-dalàna mba handeha sy ny fanampiana azy anatanteraka sy ny tanany asa azo tazomina. Efa maro no nilaza fa endrika Antsojay no ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny orinasa AAA amin'izao fanakatonana azy izao. Efa betsaka izay no nikatona nanerana ny faritra teto Madagasikara izay nisy ity orinasa ity. Voatafiditra teto Madagasikara ny valanaretina coronavirus dia ny sehatra tsy miankina anisan'ny zakan'ny vokany indrindra voalohany. Nanatanteraka hetsika ho fanampiana ny mpiasa malagasy izay marefo androany ny fikambanan'ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara. Fanady adiny Lorette Berton sary ny tokramarola hatrany. Vokatry ny krizy nateraky ny amehana ara-pahasalamana teto Madagasikara tsy nisy izay tsy nikaikaika ny sehatra tsy miankina rehetra. Betsaka ny sosikevitra naroso saingy tsy nahafapo ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana. Natao daholo ny alanenina rehetrarehetra mba hisintomana ny sain'ny fitondratsika ahafahana manampy ny mpiasa ao anatin'ny sehatra anara-penitra na ny secteur formel. Koa satria tsy dia nisy valiny loatra zany dia nandray andraikitra zany ny orinasa rehetra. Tsy orinasa nanany ampy na orinasa tsy voadony fa anisan'ny orinasa sahirana ohatran'ny orinasa rehetra ihany nanao tolo-tanana ahafahana mananatanteraka an'izao. 7 isanjato ny mpiasa malagasy no lasa tsy hanasa intsony ankehitriny. Tamin'ny 3 volana voalohany aza, izany hoe talohan'ny volana Jolay tamin'ity taona ity, ny enatra any amin'ny 30 isanjato ny taham-panondranana entana avy eto Madagasikara. Ary ny 3 volana faharoa, izany hoe nanomboka ny volana Jolay no mankaty, dia mbola nahitana fienana hatrany amin'ny 30 isanjato ny taham-panafaran'entana na ny taux d'importation, ary ny ena 9 isanjato ny taham-panondrana ny Madagasikara entana na ny taux d'exportation. Tafidina hatrany amin'ny 100 isanjato aza izany ho an'ny sehatry ny arena kibony tany. Manodidina ny iray hetsy ny mpiasa vakiasika mivantana tamin'ny alalan'ny fahaverezan'asa sy ny fahatapahana fiasana. Fa ny tena nanaitra dia ny antsasa manila amin'ireo dia avy amin'ny sehatry ny fizahantany. Tegna mandalo fotoan-tsaratra ny fiainan'ny olombelona ny nandalovana izao sedra andalovana izao tontolo izao.
Manoloana izay, nisy ny fanaovana tsipaipaika izay nifanentana ny sehatra tsy miankina rehetra teto Madagasikara ho fanampiana ny mpiasa malagasy amin'izao krizy izao. Ireo mpiasa tena marefo no hisitraka izany ka ireto avy ny masotsivana. Mpiasa tena marefo izay very asa nandritra ny 9 na 10 volana, izay kely karama indrindra, ireo ahitana trangana fahasembanana na handicap, ary indrindrindrindra omena lanja ny vehivavy sy ny maro an-trano. Mitentina iray hetsy ariary isan'olona ny fanampiana izay notsinjaraina avy amin'ny 3 tapitrisa ariary izay voaangona. Ny ampy fitaovana ho an'ny tompom-pahasalamana mandray an-tanana ny mpiasa ny sehatra tsy miankina moa izany. Mbola eo amin'izay tontolon'ny fandrarana izay nampiantso mpanao gazety teny Andraharo androany ireo mpiasa amina orinasa malagasy iray izay niaran'ny fandroahana tonga teny an-toerany nomen'Andriamana Misata sy toky raha maro lana nanao ny fanadihadiana. Orinasa lehibe iray etsy Andraharo misehatra amin'ny fanamboarana lamba indray no nandefa chômage teknika ireo mpiasa malagasy ao aminy. Ny ampy 1 sy 700 indray nisan'ireo tsy anasa eto Madagasikara tao anatin'izao krizy izao. Tsy manana ianteherana intsony ireto mpiasa malagasy ireto. Nahatongavana eto moa dia vokatry ny famohananay chômage teknika tsy ara-dalàna satria ahoana moa tsy mahara-dalàna an'ilay izy, mbola mihodina ny orinasa nefa zahay navoaka chômage teknika. Mbola misy olona ao ary zahay ireo tsongatsongaina tany anaty section fa tsy hoe section iray dia ny foanana. Misy aminay ny marefo, misy ny bevoka, misy ny mampinono, misy ny tsy manambady nefa mamelona anaka, zany hoe manantena kanefa ny aran'izao fivoahana chômage teknika mandritry ny 9 bolana, fotoana lava be tsy andraisana karama ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra. Ny knapo sanamoaka taratasy ny mba hijerena ny zo maha-olona sy ny fanaovana fifandaminana, kanefa tsy izay no seho fa tonga dia taratasy nomenany tsirairay avy teny an-tanana hoe ianao dia anisan'ny mivoaka le farany volana izay nandray vola zany, izay vao fantatra hoe izay koa kay ao anatiny mandeha dia tazomina mibadika. Nefany ino manambara fa mbola mpiasa zahay, zany hoe fandroahana akolaka zany le natao anay fa tsy chômage araky ny tenenina. Manarakaraka izany le toerana nelanay soloina olona avy any ivelany, avy any amin'ny société fenouika manao le asanay ao amin'izao fotoana izao. Olona nalefa dia tonga dia mareko fa olona tsy tiana mihitsy, tsy tiany responsable zany tonga dia itsiko ohatr'izay le izy. Ireo olona ireo tena teneniko fa olona tena mahavita asa ireo ary productifa tsara mihitsy ireo ary efa amatona ny daholo. Ka anisan'ny zavatra tena mampanerina hoe zavatra izay mahatonga anay manao izao fangatana fitakiana izao. Mariana entona fa izay manao izao zavatra ataonay mpamendrehana sy ataonay mpilamina. Eo amin'ny vaovao ny fanabeazana fa akatoky ny fampidirana mpianatra isika eto amin'ny faritany Antananarivo amin'izao fotoana izao. Nandray fepetra vaovao teo anivon'ny ministera ny fanabeazana nisy ny fanadihadiana izay nataony mialy Raharinombana sy Andry Rakotomalala. Niparitaka tao anaty tambazotra ny serasera Facebook fa maimaimpoana ny sara-pisoratana anarana sy ny fanavaozana ny fisoratana anarana eny amin'ny sekolim-panjakana amin'ny ity taom-pianarana 2024 2025 ity. Miazoazo anefa ireo ray aman-dreny mampianajanaka eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy eny amin'ny CEG ary lycée manoloana io filazana io. Eo amin'ny karakarana noty fampahafantarana mikasika io fisoratana anarana maimaimpoana izay ivoaka tsy ho elo io ny eo anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Fantatra kosa nefa fa tsy tafiditra ao anatin'ny saram-pianarana io ny mikasika ny latsakemboko ny FRAM raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ity ihany. Ny sekoly tsirairay no andamina izany raha ny nambaran'izy ireo. Ankoatra izay moa dia ho ampahafantarana tsy ho ela ihany koa raha ny nambarany fizarana bolozy sy ireo rakibolana ary ny boky voantota ho an'ireo mpianatra. Mbola eo amin'izay lafiny fampianarana izay hatrany velotaraina ihany koa ireo mpiasan'ny fampianarana teknika ny ankilabao izay atao azy ireo amin'izao fotoana izao. Nampiakapeo indray izy ireo androany manoloana ny fanairana ministera nisy ny fanadihadiana izay natao ny Lorette Berton sy toky Ramarola. Efa amam-bolana ny mpiasa eo anivon'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa no tsy nisitraka ny karamany tao anatin'ny fihibohana sady tsy nahazo fanampiana ireo mpiasa ECD ireo no tsy nandray ny valikasasarany. Ny olan'ny ECD sy ny vakaty ara-manerana Madagasikara zany dia ny resaka fandohanan'ny karama
tsy ara-potoana foana izy io a dia lasa sahirana ireo mpampianatra ireo mpiasa birao indrindra nefa izy ireo ny tena manodina ny toeram-piasana rehetra ka mifangatanay ihany a ho an'ny minisitra izay voatendry a sady teknisianina dia mangataka izay tompoko a mba hanomezana izany karama izany ara-dalàna tokoa satria izay no mampandeha raha rehetrarehetra ary ezaka izahay a anatosany andraikitra sy ny adidinay hisokatra tokoa ny lalana manomboka amin'ny zoma betsaka ireo mpampianatra sy mpandraritra velona eto amin'ny faritra dia amonjy ny toeram-piasana izay ary hanomboka amin'ny herinandro ihany koa ny fanadinana CAP dia vono izay nao an'izany amin'ny fora feno fitiavana fa nangatana kosa tompoka mba manomboka izao dia mba ho ara-dalàna fandoavana karama fa tsy isan-taona dia anao an'izao hetsika izao foana izahay. Efa naheno vaovao izahay hoe efa mikarakara ny eo amin'ny lafiny fikarakarana ny resaka karamanay dia izahay koa dia maheno vaovao ihany koa izahay tompoko fa maheno sahady zay izany hoe ho transena indray le karamanay hoe 12 volana 12 volana omena zay dia volana na ohatr'izany zay tompoko dia mingafy ny amin'izay aoka reo mba ho aloha iray manontolo le izy nataoko hoe raha ny 10 volana ange tsy avoaloka nitsosana intsony ka mingavy zay no andoavana an'le izy iray manontolo. Isan-taona dia manao antsoavo fampahatsahivana hatrany ireo mpampianatra sy ny mpiasan'ny teknika ireo momba ny fandraisana azy ireo mpiasam-panjakana. Tsy alohalika intsony ny rano fa efa tian-tenda ary efa afaty satria betsaka amin'ireo mpiasa ao amin'ny ministera ireo ECT sy vacataire ireo no mbola tsy nandray karama nandritra ny volana maro. Misy ny tsy nandray karama nandritra ny 12 volana, misy ny tsy nandray karama nandritra ny 10 volana, enim-bolana. Ka izany hoe mba ahafahantsika monsieur le ministre ny ametraka anofana amoaka mpiofana roetsy isan-taona ary olona vonona hisehatra ny asa jereo manokana makasika ny karamandreo ECT sy vacataire ireo. Ny amin'ny resaka recrutement mba handeha ara-dalàna tokoa izy ireo indrindra ho an'ny sampana teknika satria vitsy loatra izahay no voaray raha mihoatra amin'ireo ministera hafa. Le recrutement tompoko izahay aty amin'ny teknika dia totakona foana hatramin'izay. Izahay ireo dia efa misy 5 taona nanao ECD, misy 10 taona ka izay ny angatahana vaolana maharitra amin'ny andriamatoa minisitra. Mandidina ny 2 arivo ny mpiasa mbola ECD nandritra ny taona maro izany hoe tsy mbola mpiasa-panjakana raikitra ao anatin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa manerana ny nosy. Hoeny amin'ny anteny miarentsika anatin'ity vaovao manaraka ity ny faraka ambin'ny 10 ny volana desambra ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana olona eto Madagasikara. Mbola betsaka nefa ireo fepetra izay tsy voahaja hoentina manatanteraka izany. Fanady adiny Jessica Miray, rindra tsara ny Mathieu Princy. 10 taona ny fepitaom-piasana ho an'ny olona eto Madagasikara. Ny febroary 2024 no nanombohan'ny fitaom-piasan'ireo olona amin'izao. Izany hoe efa mamarana ny fitaom-piasany. Ny antenemeran'ny olona araky ny lalàna mamaritra azy 2024 dia fifidianana tsy mivantana no anatanterahina azy na ilay antsoina hoe suffrage indirect. Voafaritra ao anatin'ny 120 ireo mpifidy vaventy ifidy ny olona na ireo antsoina hoe grands électeurs. Ny grands électeurs dia mpifidy amina fifidianana anankiray izay ataontsika hoe ilay antsoina hoe suffrage universel indirect, suffrage indirect. Izany hoe fifidianana tsy mivantana. Izany hoe tsy ny olom-pirenena tsirairay avy no mifidy fa solo-tenan'izy ireo, izany hoe olom-boafidy efa amperinasa sasantsasany no faritan'ny lalàna hifidy amina fifidianana anankiray. Voalaza amin'izany ny maire sy ny mpanolontsaina communaly, lehiben'ny faritra sy ny mpanolontsaina paritra, dia lehiben'ny province sy ny mpanolontsaina ny province faritany io. Ireo zany no atao hoe grands électeurs. Raha ny tety andro navoaka ny CENI izay efa nakantoavin'ny gouvernement nefa dia ny faraka ambin'ny 10 ny volana desambra izao ny fifidianana olona. Mbola maro amin'ny tokony andrafitra ireo grands électeurs nefa ny tsy feno. Raha ny lojika apetraky ny lalam-panorenana izay misy amin'izao fotoana izao, ny fidia lanina tamin'ny taona 2024 iny, dia tokony hoe tanterahana daholo aloha ny fifidianana amin'ireo
vondrom-paritra ity izay raha-pahefanindreo zany hoe ny faritany ny faritra sy ny commune fidina aloha zany lehibe ny faritany sy ny mpanolotsaina de fidina lehibe ny faritra sy ny mpanolotsaina de fidina ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina hatreto nefa na ny commune aza mbola araka nyvoalaza de misy commune vitsivitsy zay mbola tsy voafidy ny mpanolotsaina sy ny be ny tanàna zany hoe tsy manaraka ny ambaratonga sy ny lojika apetraky ny antanatohatry ny lalàna misy miangevy any amin'ny lalam-panondrenana ny fanomanana ny fitondram-panjakana ty fifidianana manaraka ty mbola eo amin'izay lafim-baovao zay hatrany dia namoaka fanambarana ihany koa androany teo anivon'ny KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena ny resaka fifidianana zay okireny fanjakana ho atao no nasian'izy ireo resaka androany mbola Jessica Miray sy Mathieu Prince ihany ity ny fanambarana avy amin'ny KMF koa hoe nivoaka androany manontany izy ireo ny amin'ny hoe ogiazana ve sa ampisotrahana ny zony ny commune mbola tsy manana mpividy vaventy mitaky ihany koa ity fiarahamonim-pirenena ity ny tokony hanajana ny fianatra ara-demokratika sy ny fanajana ny fepetra rehetra toy ny famoahana ny valin'ny fitoriana tamin'ny fifidianana communal farany teo fa efa mihoatra loatra ny fepotona voalazany lalàna eo ihany koa ny tokony hanatanterahana ny fifidianana izay nolazainy fisarana hoe tsy maintsy averiny izay nohony le nandro sony seny le daty iny zany no nahatonga anay tonga de ahoana ary zany fa anara-dalàna ve tsika sa tsy anara-dalàna satria tany-tandalàna Madagasikara fahitana raha ny fahitana azy ny tokony izy ka noho izany tokony manara-dalàna de hofanairana zany nahatonga anay namoaka an'iny kanjo nitotona niaraka zany liza de aniny zareo tompona andraikitra zany nijery ahoana fipetraka zany move adininy ireo lalàna rehetra sy lalàna rehetra zany zay ao anatin'ny tokony ajaina sa nodina tsy hita sa inona ny tena na maika zany anaovana ny io fifidianana loolona io fa inona loatra ary izany no mahamaika amin'ny tanany fifidianana loolona tsara ihany mantsy ny mampahafantatra fa tsy hiditra iasy ireo parlemantera vaovao raha tsy nivolana meraka amin'ny 24 fotoana izay hanombohana ny fivoriana voalohany eo anivon'ny antenimiran-doolona fivoriana indroa isan-taona mantsy no tanterahiny antenimiran-doolona izay maharitra 90 andro eo amin'ny vaovao ny kolotsaina mifandraika amin'ny resaka fiarahamonina dia niakatra fampanoavana androany Rolfa sy ireo namany telo menada afa izay ny syndicat-ny artista ihany moa ny tory azy ireo mialy raha haronambana no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala nalaina ambavany teny amin'ny sampandraharahany cybercriminalité ny zandarmaria-pirenena teny amin'ny toboka Tsimandrava androany maraina Rolfa sy ireo olona telo hafa ireto farany izay nahitana modérateur anafondrina iray ao anaty tambazotra an-tserasera Facebook ny syndicat-ny artista no nitory azy ireo tamin'izany rehefa naneho ny heviny mikasika ilay hanomezana vola iray tapitrisa ariary ho an'ireo mpanakanto izy ireo androany maraina ihany moa no niakatra teny amin'ny fampanoavana teny Anosy ireo efatra menada ireo fa no hitonana ny asa-panjakana fa nalambaraka ary fanilezana tsao tsy marina no ny ampangana azy ireo tamin'izany rehefa nivoaka ny didy taorian'ny akaran-draraha teny amin'ny fampanoavana dia noafana vonjomaika fa kosa raha maso akaiky izy efatra menada ireto mandra-pahavitany famotorana lalina marina moa fa misy olona hafa voaroroy ao anatin'ity raha ity mitono izany ny fanadiadiana mbola eo amin'izay resaka sosialy zay nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny fobetoerany teny Mamasina ihany koa androany teo anivon'ny mpiaron'ny zony mpanjifa teboka roa no tsindriny tao anatin'izany dia mikasika ny resaka sosialy mbahoaka teo ihany koa ny resaka momba ny fiarahamonina Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Prince nazavana valiny avy amin'ny zony mpanjifa mahakasika ny fakana etra avy amin'ny tompotrano izay kojakoja izany na koa anamboatra tsy azo ekeny eto amin'ny tany sy ny firenena ny karazana fitiadiavam-bola toy izany indrindra fa mahantra ny vahoaka ny momba resaka hetra amin'ny tanàna Antananarivo hoe mandoko trano ianao manamboatra varavarana ianao manao réparation zany dia andoavana hetra zavatra mbola tsy tokony atao eto amintsika zany satria ny olona sahirana ny fahefa-vidin'ny malagasy zara zany malagasy mahavita trano manao réparation rehefa mbola sina hetra asan'ny fanjakana zany manao trano ho an'ny vahoaka malagasy droit logement accès aux biens et services de base fa ny fanjakana tokony anao trano ho an'ny mpanjifa ho an'ny vahoaka malagasy
fa tsy ny mpanao réhabilitation trano mba ho tsaratsara endrika indray ka ozy izy hoe aza miditra amin'ny zavatra ohatry reny rentsika fa any amin'ny tany mandroso manana fahefa-vidy no mety afaka mieritreritra zavatra ohatry zany miova hevitra kory tsy mahadiso malona an'izay zavatra zay fa za tompoko dia manentana ny olona pataloha tery amintsika zany amin'izao fiaina misy antsika fa tsy azotsika hidirana. Nazovana teto amintsika ihany koa ny fiparitahana entana osika abetsaka ireo mpanjifa voatsiloko no nitaraina ka nafana ny sambotra teratany sinoa iray sy ny mpandika ny teniny. Ty contrefaçon be dia be miditra eto Madagasikara indrindra fa amin'ny électroménagère ny télévision sy ny sisa hitantsika ngamba fa nisy sinoa migadra miaraka amin'ny interprète zay tonga teto aminay ny mpanjifa victime an'ireny fividianana télévision ny antsony tao amin'ny ministère mivatra tao amin'ny faritany alaza hoe misy zavatra ohatry zao dia natsona niaraka tamin'ilay mpanjifa nakany atran'ilay sinoa ary nandeha nakany koa rehefa aveo nanamarina ny zavatra misy marina dia tsotra manao assemblage ilay sinoa amina marika hafa asika hoe fa misy autocollant kosa be dia be ao ampiasay zoan'ny mpanjifa ny mahafantatra an'izay koa zavatra mitranga zany hoe mila samyjorontsika mafohy fotoanatsika tonga mitaraintsika fa tsy vitan'ny Facebook na foninina io Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana dia voapetraka androany ny vato fototra anampiana ireo trano CSP2 izay natokana ho an'ny vehivavy hiteraka sy ny mpanampy azy ireny teny antoerana teny Ambotrimanjaka teny Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prasy. Asa fatsikabary afaka rovolana vita ny asa rehetra fanamboarana ny trano miaraka amin'ny fampitaovana rehetra olana iray sedran'ny CSP2 fotsiny ny tsy fampiny mpitsabo izay tsy ampy ho an'ny mponina ao amin'ny fokotany 5 isa. Eto Ambotrimanjaka zany dokotera anankiray nisy dokotera roa zany zay teto fa retraite tamin'ny volana juillet dia tsisy fanampiny hatramin'izao dia ny bénévolanay ny paramedinay telo dia ny roa nandeha nianatra dia ny ray retraite dia mbola tsisy nisolo hatramin'izao dia bénévolat roa zany ny namako eto rasazy anankiroa ny population eto 31 000 mahery mpiteraka anay eo amin'ny 30 environ miasa mafy zay ny tena marina na dia vitsy ary zay dia mahavita miasa tanay ihany zay tokony ataonay zany aloha tratranay satria zay tsy afaka mamerina mpiteraka koa raha vao tonga foana ilay olona nisy OI zay zany association anendy amin'ny France ko izy nana dentisterie zany fikambana dentisterie izy fa manafy maternité sy dentiste dia zay no nanome fitaovana anay dia azo lazaina hoe azo lazaina tsara ny fitaovanay en général. Tsy maintsy fanampiana tsy misy avy amin'ny fitondram-panjakana fampandrosoana sy fanasoavana ny vahoaka madinika saika fikambanana avy any ivelany no manampy ny commune amin'ny fananganana fotodrafitrasa. Atrano ny mpanaraka mpiteraka sy ny mpiteraka sy ny vehivavy bevoka mialohan'ny aterany raha ny teny frantsay io zany dia salle na maison na hébergement des accompagnants natonga ilay izay nanangana an'ilay fotodrafitrasa vaovao efa nisy teo fa tena efa simba efa tsy mendrika efa tsy saza tsony teo zany izy dia mba tena avana ifotony mihitsy izy atreto aloha zany dia mbola soleil maromay aloha zany dia azo lazaina hoe mahavitsy mbola manao azato isan'zato hoe raha trano ivetrika hoe fotodrafitrasa tsangany iny anoany amin'ny 9 tapitrisa ariary mihoatrany mbola miampy ny fampitaovana ny ao anatiny zany hoe ny kidoro dia ny farafara sy izay mety zavatra ilaina minimum na maximum ilain'ny mpanaraka mpiteraka sy ny vehivavy bevoka mialohan'ny terany apetraka anatiny io fotodrafitrasa io. Toy ny fanamboarana ny trano vaovao ny fikambanana no mandray an-tanana izany hatramin'ny fampitaovana rehetra. Dia rehefa nandalo teto izahay dia nahita ilay trano teto aoriana Tsekito efa tena ratsy tena sy latry ny vavana dilela hoe tranon'akoho tranom-borona nefa ary tena tamin'ny fahatongavana teto nisy olona mihitsy tao anatin'ilay trano dia tena otsany fo laza zareo laza i docteur Zaloy fa nandalo teto ny ministère fahasalamana nandalo teto daholo izao karazana manam-pahefana zao nampalatena hoe anamboatra fa mandrakity ny androany fa ho folo taona mahery aty aoriana tsisy zavatra tranga efitra telo ilay izy zany anankiroa efitra asina fandriana izay andraisana ny zareo dia ny anankiray lakozia mazava ho azy satria indraindray zareo mety maharitraritra fa tonga amin'ilay tena hoe hiteraka dia ao zareo no mandro sakafo ao koa no mipetraka ny mpanaraka ireo mpiteraka zany.
ho any amin'ny faritra boeny sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity amin'ny lafin'ny fitaterana manoloana ny fepetra izay noraisy ny fitondram-panjakana momba ny zotra eto Madagasikara dia nisy ny fanadihadiana moa nataon'ny mpanao gazetiny MBS tao Mahajanga tamin'ity androany ity tanteriny Germaine Menjanahary sy Tahiriny Aina. Zaho hita amin'ny sary izao no eto amin'ny garotiera Mahajanga mialohan'ny daty 20 Septambra isokafan'ny zotra nasionaly mampitohy ny Mahajanga sy amin'ny faritra hafa zary misy fiara mipetraka amin'izao fotoana izao. Rehefa nanontany ireo mpamily izahay izay tsy nety nakana feo sy ny sary dia nilaza izy ireo fa faty antoka ihany izy ity satria voafetra ihany ny olona hoentina soloka etsy an-daniny. Asa efa mahazatra izy ity ka tsy azo atao ny miala azy. Ny mpamily rahateo eto Mahajanga dia mbola tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana ihany koa. Na dia io asa izany rehetra izany dia ao anatin'ny fanomanantanteraka ny gare routière eto Mahajanga mba tsy ho tampoka amin'ny rehetra ny fandokavan'io andro io. Maromaro zany ny fepetra vaovao, maromaro zany ny zavatra takiana amin'ny fisokafan'ny zotra-pirenena fa-efatra sy fa-fito sy ny lalam-pirenena hafa ihany koa. Takiana zany ny fampiasana ny sakana ara-pahasalamana rehetra izay voalaza sy henitsika amin'ireny hainao manjery samihafa reny. Fitaovana harovava sy arorona. Ary rehefa miditra eo amin'ny vavahady koa zany tsy maintsy misy ny fanasana tanana ary fampiasana ny tapis izay misy fanafody izay hitsahana amin'ny tongotra zany mba hamonoana ny otrikaretina izay eritreretina miaraka amin'ny kiraro na ny tongotritsika. Rehefa tafiditra ato anatiny koa zany misy ny fanajana ny atao hoe distanciation physique. Dimanjato ka hatramin'ny eninjato eo ny fiara zotra nasionaly miasa amin'ity fiantsonana ity ao anatin'ny coopérative roa amin'ny telopolo. Tsy misontra ny sarandalana fa mijanona 30,000 ariary hatrany. Tsy misy ny fisondrotany sarandalana fa kosa ny tarifa ofisiel ireriany no azo ampiarina eto amin'ny tompo-piatsonana. Tsara moa ny manamarika fa 50 no manodina ny gare routière ity izay mbola tsy nahazo fanampiana amin'ny fanjakana mihitsy raha ango ny siny izay amena ara-pahasalamana izay ka hatramin'izao. Tsikaritra fa somary ny ovaova ny toetry ny andro teto ampovoantany tamin'ity herinandro ity. Ny antso ataroby ny piasan'ny eo anivon'ny mpamantatra ny toetrandro androany ny mpanao gazetiny MBS namantatra ny mikasika izay nomena Andriamana Misata sy Tokra Marola. Tsy ahina ny fisian-tranga miopapana mety iseho amin'ity herinandro ity. Enina dia mivadibadika aza ny toetrandro. Efa azo lazana ihany fa efa andalam-pahatamperana ny volonandro ririnina eto Madagasikara. Ny zava-misy aloha zany amin'ny ankapobeny dia mbola saika marzana hatrany ny tsipaniala izay zany ho ny parti est ny Madagasikara rehetrarehetra anaty ho an'ny rapitso dia any amin'ny sabotsy miverina somary malemaka kely zay fa miverina ihany zay ny alahady. Vokatrizay zany somary miovaova kely misy ny rapitry ny toetrandrotsika ato anatin'ny 3 andro avy satria rapitso mbola mitohy ny orana ho an'ilany antsinanana dia arahana herika aty amin'ny afovoantany indrindra moa zany ny ilany antsinanana ohatra raha ny analamanga manokana andraisana dia voakasika mandrakandrina raha maromaro izy dia vokatra aty amin'ny ity avilan'ny Tananarivo zany. Fa amin'ny sabotsy dia miverina maimaina kely zay toetrandro zay dia ny alahady miverina indray mandeha amin'ny situation teotsika zany hoe manorana ny ilany antsinanana dia rahana herika ny tia amin'ny afovoantany zany. Nazanany zany mipetraka ihany koa ny atao instabilité angamba ny fomba ilazantsika anazy instabilité locale amin'ny faritra andrefana kosa zany hoe ny tambany andrefana amin'ny tena voakasika any amin'ny amintany atsimo andrefana dia mahazo orana dalin-taona zany zareo anatin'izay mety arahana koa. Hoentsika mamarana ny fotoanan'ny fampalalam-baovao mbola ao anatin'ny ady tanteraka amin'ny coronavirus amin'izao fotoana izao i États-Unis ankehitriny anefa dia manampitrotraka ihany koa ny loza mahatsiravina amitrangany an-toerana vokatry ny firehetana. Germaine Menjanahary mitatitra ny vaovao rindra tsara ny Tahiriny Aina. Enina no maty ary zaza vao herintaona monja ny iray amin'izany. Io no vokatry ny firehetana nitranga a Washington amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao azo dia manamorona any Kanada io firehetana io ka hatrany San Diego any atsimon'ny California. Toerana manodidina ny 2 hektara no nodona setroka, spotika ary toeram-ponenana miisa 5 no kila tanteraka. Nandritra ny famonoana ny afo sy ny fandraisana andraikitra nataon'ny sampana mpamonjy voina a Washington no nahitana io zaza herintaona io maikila niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Raha toka zazala 12 taona sy ny ray beny ary ny bebeany no manampy ny isan'ireo namoiny ainy no ity loza ity.
araka ny tatitra sy ny fanazavana nataon'ireo sampanam-pamonjy voina ao antoerana atrandy. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo tompona ndraikim-pahefana ao antoerana no nilazana fa fatiantoka sy fahavoazana maro no ateraka ity loza ity eo amin'ny firenena, ny faharavan'ny toeram-ponenana maro ao antoerana, raha eo ihany koa ny fahapotehan'ny ala, ny fahaloton'ny rivotra ary ny mety iverena ny aintany. Raha ny fanazavana atrandy dia mety no ny dorotanetsy tsy voatandrina no antony na tonga izao loza izao. Isan'ny simba amin'izany ihany koa ny ala ny Sierra izay isan'ny mahasarika mpizahatany ao California. Sarotra ny famonona ny afo no ny tsiodrivotra. 3 hektara mahery no potika tao anatiny 420 ora. Miazo ny tanàna ny Satra ny firehetana amin'izao fotoana izao, izay isan'ny tanàna lehibe ihany koa ao amin'ity faritra ity. Miezaka mafy ny mpamonjy voina, manao ny andraikiny amin'ny fampiasana ny angidimby manondraka rano mba hamonoana ny afo. Dia ny vaovao mampalahelo tany États-Unis ihany koa tompoka lahy sy tongovavy no namarina tanteraka ny vaovao androany. Angasitrahana feno ianao tany tokantrano tsy misaraka amin'ny MBS manome fotoananao amin'ny rapitso indray moa ny fotoana fampalalam-baovao angasitrahana ny teknisianina ny mpanao gazety ireo mpakasary ny arany salata ao anatin'izany mametraka ny mandrapatafa ao manaraka filma tompoko.